Isokatra rapitso talata kosa ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny Madavision ka etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina no anatanterahana izany hatramin'ny sabotsy 4 aprily ho avy izao. Araka ny laharam-pahamehana napetrany dia tsy mitsahatra ny hitondra zava-baovao ny Madavision mandritra ny hetsika. Isokatra rapitso talata ilay hetsika la grande braderie de Madagascar izay karakarain'ny Madavision etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina. Efa eo ampikarakarana ny toerana andraisan'ireo mpitsidika amin'izao fotoana izao ireo mpandray anjara manodidina ny 500 mitanatra ny eva miisa 300. Nampiseho ny fahavononany ihany koa ny Madavision mpikarakara ty andian'ny Pasika ho an'ny la grande braderie de Madagascar ty. Rapitso ny Grande Braderie de Madagascar eto amin'ny Palais Sport Mahamasina efa anaty fiomanana tanteraka ny mpandray anjara. Maro ny entana vaovao izay hitantsika hoe misy toy ny panneau solaire, groupe électrogène sy ny entana hafa ihany koa. Rapitso talata no misokatra ny Grande Braderie ary farana ny asabotsy alohan'ny Pasika. Manana safidy maro ireo mpitsidika mandritra ireo 5 andro isin'ity hetsika ara-barotra ty. Isan'ny mampiavaka ny la grande braderie tokoa ny fianambidy eo amin'ireo entana maro samihafa atolotra amin'ny mpanjifa. Amin'ny sabotsy 4 aprily ho avy izao no hikatona ny hetsika.